goûter hono izy dia tsy mizara. Dia maninonareo raha mividy amin'ny volanareo fa nareo nge manana goûter anareo tany amin'ny eny io gonga io vidiko tamin'ny goûter-ako herinandro io. Dia ampideraderany fotsiny izany na le adry eo. Artika le ioko malaza be amin'ny Facebook sy eny atsena. Ary tena marihatra be marina hoe tsara be. Iverenako matetika. Fahoana moa izany tia zazady nefa mbola tsy mihinana frezy koa. Kala tatahoana mihitsy ny mihinana an'ity. Mihinana ny fatiny indray androany. Fa maninona mihitsy moa ry ny na ny aortako. Ndringy eny resako e. Fa maninona ny aortako no hoanindry? Taiza nihinana ny aortany? Io jereo ve bangy io izy aninana indry ihany inge nahitany mamitiana ve dia hihinana an'io ao? Tsy zany nihinana io fa zavatra. Matondry mety indry izany nihinana fanareka aza manao an'izany. Fa zany tsy mahazombe. Zanga mbola nihinana frezy nefa jereo le izy efa hatreto sahazy. Zao raha mamitiana ny antanindry izany fina sao nidirako amin'izany. Ary ngany olona mipetraka ato anatin'ity trano ity izany tentenendry eo. Mpisavatra zakito tsy andry fa vonoko ndry a. Trano maty akany ity dia mandeha any. Hainareo amin'nonono be an'io zavatra koa. Tatahoa fotsiny ny endrikendrehako ka ianareo lehibe tsy saina maninona ny zavatra io la hoaninareo. Sady tsy menatra mihitsy ity makaina be eo amin'nonono an'io aortako. Ianao ihany koa raha te hihinana dia efa miandry ianao ny yogout eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao sy eny amin'ny grande surface. Ny yogout dia yaourt natoraly vita avy amin'ny ronono avy ao Antsirabe, tsara tsiro, bien concentré. Misy format anankiroa ny yogout, ny 250 ml ary ny 500 ml amin'ny tsiro nature, vanille, coco ary fraise. Ka efa io ary ny yogout e. Sotsoy, goy, aza sena modération zany.